Mbola tsy namoaka fotoana voafaritra moana ny vokatra ofisialy moa ny CES mitoy kosa ny asa tanterahan'izy ireo mikasika ny fitsarana sy ny fandinihana ny fitarainana voarain'izy ireo mahakasika ny fifidianana fidinina voalohany izay tanterana ny 10 ny volana oktobra lasa teo raha ny vaovao voaray ihany koa fodeo ampitahana ny voka-pifidianana amin'izao fotoana izao ny CES fa herinandro melohan'ny fotoana farany izay fantatra fa moan'ny CES ny vokatra ofisialy ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany dia naneho hevitra politika androany ny kandida Hery Rajaonarimampianina ao anatin'ny fosisaina tony ary feno fahatokisana ho izy no iandrasana ny valim-pifidianana ofisialy ary nitondra valiteny ihany koa izy momba ny feo amin'ny fisian'ny disadisa eo aminy sy ny filohany tetezamita voloravoavy sy tsiry rakotarysamajanty. Anisan'ny nahaberesaka tao anatin'ny herinandro ity ny disadisa misy eo amin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina sy ny kandida Hery Rajaonarimampianina. Izay raha ny feo mandeha dia tsy mitovy jery momba ny olona apetraka ho talen'ny fampielezan-kevitra raha toa ka tafita amin'ny fidinana faharoa ity kandida ity. Raha notaniny mpanao gazety ary momba io raha io ny kandida ny Hery Vaovao Madagasikara dia toy izao ny valiteny nentiny. Mbola jerena za rehetrarehetra zany fa gazety aloha Nosoritan'ny kandida Hery Rajaonarimampianina fa efa miomana amin'ny fiatrehana ny fampielezan-kevitra ary efa manao fandresendahatra samihafa amin'ny hery politika na vondrona na fikambanana anoana azy amin'ny fifidianana ihany koa ny ekipany. Efa miomana amin'izany rehetrarehetra zany izy fa mametrapetraka ny stratégie izay mety ekipa rehetra. Mety efa manomboka dia négociation miaraka amin'ny CAF anazy izay hoe fédération izay sa manao zany enge misy foana dia foana zany fa nahinana tsy maintsy mahandro foana le vokatra ofisialy ny tena zava-dehibe dia foana zay zany rehetrarehetra na ny zahay na ireo fampiresahana tena maray fanapahan-kevitra daholo. Ao anatin'ny fosaina tony ary feno fahatokisana no iandrasana ny valim-pifidianana ofisialy ho ny kandida Hery Rajaonarimampianina. Mikasika ny fanapahan-kevitra andraisin'ny fitsarana manokana ny sahana ny fifidianana izay nitsipaka ny fangatahana faniliana azy kosa indray dia nilaza ity kandida ity fa afa-po. Ahoana moa tsy afa-po zany io moa dingana anankiray iny zany fa miandro ny valiny ofisialy zay angamba tena zava-dehibe. Ny kandida Hery Rajaonarimampianina izay tazana nitsitsika ny trano eva samihafa ateny amin'ny salon de l'habitat teny Tanjombato androany etsika izay tsy farana raha tsy rahampitso alahady.